Hazo tsotra miaraka amin'ny hazo sarobidy tsy ara-dalana maherin'ny roa arivo isa no giazana eto amin'ny fiadidiam-paritry ny tontolo ianana sy fampandrosoana maharitra eto Vakinakaratra ireto. Fahatratrarana intsivy amin'ny telopolo tamin'ny taona 2024. Indroa ny hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024. Nahatratrarana voamboana misa 7:50 avy amin'ny faritra Menabe na dia efa navoaka aza ny lalàna 5:24 aotra 4:50 tamin'ny 3 febroary 4:24 nametraka ny chaîne spéciale iadina amin'ny fanondranana andramena sy hazo mainty na bois d'ébène sy ny didim-panjakana 4:24 raika amin'ny 700 tamin'ny 7:20 jona 4:24 mifandraika amin'ny lalàna io ary ny naoty navoakan'ny Ministiteran'ny tontolo ianana araka ny baikon'ny Ministre ny 7 desambra lasa teo mandrara ny fanapahana ny hazo rehetra na amin'ny fomba inona na amin'ny endrika inona avy ao amin'ny faritry Menabe Atimena ao amin'ny faritry Menabe. Ho fanaraha maso ny fampiarana ny lalàna ety ifotony sy fanatanterahana ny fametrahana ny tany-tandalàna eo amin'ny fifehezana ny tontolo ianana sy fitrandrahana hazo tsy ara-dalana eto Madagasikara no antony nijeren'ny Ministre Alexandre GEORGET maso ireto hazo saron'ny mpianala tato anatin'ny 270 ora teto Antsirabe ireto sy nanatrehany maso ireo mpanao trafika hazo avy any Morondava voatazon'ny mpitandro filaminana eto Antsirabe. Voalohany aloha toro ny minisiteran'ny dia angataka ny sazy tena endritra mihitsy hoe ahoana ny ahafahantsika ataontsika hoe managadra ary ataontsika hoe manasazy tena faran'izay enjana ny mpanao mpandroba ny harem-pirenena ary tsy lefitsika. Ny président dia efa niteny fa ho atao ny fanamboarana ny firenena dia ho ataontsika izany. Aorian'ny fanadihadiana ataon'ny mpianala sy mpitandro filaminana dia hatolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antsirabe ireo mpanao trafika hazo. Samba ny vao nisy ministra tompona niraikitra amin'ny tontolo ianana niditra tamin'ity birao ity ka nampitombo ny fahavitriana sy nanome antoka azy ireo amin'ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny fanatanterahana ny asa.